enisaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Fahalomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity dia manona fahasavan'ny tompo aminao mba azo hery mandrakariva ianao. Aloha anderatsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry rainay tsara indrinizan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Ianao ilay tompon'ny tompo, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay nisolo-vonanay teo Kalvaria, ianao ilay nibata ny fandresena mandrakariva, ary ianao ilay ho avy tsy ho ela any amin'ny rano lanitra no andranondrantanay ny feo ankehitriny ka tanainao mba hiasa ao anatinay sy teny manoloana anay ankehitriny ary ny koa nambara aminay ireo izay tsy takatry ny sainay aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao ilay ady mangotraka. Ho teny lesona dia ninarantsika omaly dia ao koa fatatsika raha mbola niaizaka hitaonan'ireo lehibe tao amin'ny fanjakana Medo Persiana manko Satana ka nanao an'izay anaratsiana ny voakan'Andriamanitra, ny anjely kosa dia niasa ho an'ny reto natao sesitany. Ndray fo tamin'izany ady izany lanitra manontolo laza ny ampangovangony momba n'izany ady goavana fanaovan'ny heriny tsara sy ny ratsy izany ny mpaminany Daniel nandritra ny rotokom-bolana dia niady tamin'ny herin'ny maiziny Gabriel ka niezaka nofotra mafia ny herin'ny niasa tao an-tsain'ny Kirosy izy. Ny tenan'i Kristy mihitsy ny tonga nampy an'i Gabriel talohan'ny hafaran'izany ady izany. Ilay andrinan'ny fanjakan'ny Persia dia nanohitra 120 andro izy hoe Gabriel, dia indro kosa Mikael, anankiray amin'ireo andrina lehibe ny tonga nampy ahy ka dia izao ihany no sisan'ny janona teo amin'ny mpanjakan'ny Persa. Totosa avokoa izay rehetra azony lanitra natao amin'ny voakan'Andriamanitra, azo ny fandresena tamin'ny farany, tsy natahirika ny herin'ny rasy nandritra ny fotoana manontolo izay nanjakan'ny Kirosy sy Kambiza zanany lahy izay teo amin'ny seza fiandrianana sahabo 7 taona sy tapany. Izao anefa mitohy isan'andro ilay ady efa nandrenany tsara sy ny ratsy. Nahoana ireo izay nomena fahafahana sy tombotsoa maro ny tsy mahatsapa ny mahagoavana ny ity azy ity, tokony heritreritra lalina izy ireo manoloana an'izany. Andriamanitra no mpanapaka, ny heriny tsy toa no miazona sy mifehy ireo fahefana eto an-tany. Amin'ny alalan'ireo anjeliny no hatanterahany asa izay efa voavolavola talohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao amin'ny maha-olona antsika dia tsy takantsika araka ny tokony ho izy ny amin'ilay ady izay efa nandrenan'ireo hery tsy hita maso, dia niady eo amin'ny anjely mahatoky sy ny anjeliny ratsy. Miasa tsy mitsahatra ireo anjely maizin'ireo mamolavola-drafitra hoety miady ary mifehy an'ireo mpitondra, mpanjaka sy mpanapaka ary ireo fahefan'ny olombelona izay tsy mahatoky. Miantso ireo mpanompon'i Kristy aho mba ilaza mazava amin'izay rehetra mandre ny feo ny fahamarinana momba ny asan'ireo anjely, aza velanjaka ny fanombatombanana tsy mari-potitra na ny hevin-dravina izay fotsiny tsy mitombina. Ny Baiboly irery ihany no azontsika etokiana. Mila mivavaka tahaka Daniel isika mba ho voarin'ireo eraky ny lanitra. Amafana
manompo azy ireo dia ny raha nanao fanompona ho an'izay andova famonjena ny anjely mivavaha rahalahy mivavary ranabaviko mivavaha tahaka an'izay tsy mbola nataonao mihitsy azy hatramin'izay tsy mbola vonina ho amin'ny fiavian'ny tompo fa isika mila miasa fatratra isika azahoana an'ilay mandrakizay mila mifikitra eo amin'ilay mpanjesy isika azahoana amin'ilay mandrakizay ary miara mirindra mba azahoantsika n'izany fandresena izany izany no irena aminao amin'ity an'ity dia mba azahoanao hery hatrany ao amin'ny ady izay atrehantsika amen. Iranay tsara andrizindanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany misaotra raha eo izay momba anay mandrakariva tsy avelanao miady rery izay fa ianao koa dia miara miady aminay ary azonay antoka ny fandresena satria ianao efa nandreso anay mety ezanao ankahirany tsirairay amoa an'ireo izay mbola matory anome hery ho an'ireo izay kivy ka aoka ianao tokoa no ireny fonay hatrany minaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.